Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ity mpivahiny anankiray dia niala lavitra ny fonenany tady ravinahitra ka nitoetra tany an-tany lavitra tany. Tsy mba tsara ilay toerana nonenany, fa tany be fahoriana ary nampisento azy lalandava. Izay mba nahamirana azy dia nivadika ho alahelo. Izay mba nampifaly kely azy dia nanjary nivadika ho ranomaso. Izay rehetra nitokiny sy ny anteheran'ny fanantenany dia namadika azy ary levona sy ny serana tahaka ny zavona maraina izany. Indray andro anefa akory ny hafaliany, fa tonga ny hafatra ho azy. Nampanatsoa ny rainy izy mba hody any an-tanindrazany, ka andova ilay lapa soa sy ny arena be voninahitra voatahiry no manindray no azy. Tsy mbola fantany tsara akory anefa izay lalaka lehany, fa raha vao nandre ny hafatra izy dia nafana ny fony. Avy hatrany dia napetra ny kapany, nisikina ny lambany, nolanjainy ny vatsiny, novimbiny ny tehiny ary dia niainga izy. Indro izy rery no namakivaky efitra mangina, dia tonga tao anaty ala izay vakin'ny rano mangala ala izy, ka nakaina kely nijanona teo aloha. Variana ny masony nijery ny fikoriana ny rano anala, sondriana ny sofiny ny aino ny fanakoako ny feom-borokely isan-karazany. No nitolaka nefa ny andro dia nirezarezana noho ny diany indray ilay mpivahiny. Lalina ny nanjo azy fa diso lalana izy, ka ala ny kitroka sy antsana mahatsiravina ny teo anoloany, ary feom-bibona nerina no reny atraizatraiza. Nivezivezy ny koropaka ny tady lalana izy, nefa tsy nahita, ka farany niverina tamin'ny alahelo nody tany amin'ilay toerana nonenany teo aloha. Endrea nefa ny hafaliany raha vao tonga teo amin'ilay toerana izay nilaozany taloha izy. Inty efa niandry azy tao ny mpitary-dalana izay ny raha indray nietsena azy sy hiara-dia aminy. Dia nentin'ilay mpitary-dalana tamin'ny lalan-tsarotra nefa izy, nananika aram-bato miringiringy, namaky loha samangitsokitsoka, nita reny rano marisy be mamba, niteto onaona mandrevo, niditra tanatin'ny ala be fahavalo, ary nandita amin'ny tany be aram-bato izay nandratra tongotra, sady nokotsahan ny orana mikija indraindray. Nodanian'ny ainandro mamay ary nongolo ny fahanala maraintsy hariva. Menomenona saika iverin-dalana izy. Nampahiry azy anefa ilay mpitary-dalana ka nanao taminy hoe, hitako tsara avokoa ny lalana rehetra sy ny tokony atao rehetra. Matokia, aza matahotra ianao fa mombanao ary aza mierikerika foana. Dia nianahery indray ilay mpivahiny ka nanao hoe, tsy saraka aminao tompoko lahy, hozoiko ny dianao, arahako ny baikonao, ka tsy hijanona raha tsy tonga any amin'ilay lapasoan'ny dada. Mahatoky anao Indray hariva ary rehefa nadiva ilentika ny masoandro, indro izy efa reraka dia reraka, anany dia lavitra sy ny zavatsarotra be dia be izay nisedrainy teny an-dalana. Dia natoron'ilay mpitary-dalana azy dia ry andafin'ny ony ilay lapa sosarobidy miandry azy. No tarafin'ny masoandro mamirapiratra ilay tanàna, ka nanjelanjelatra nafinaritra aok'izany. Nizay reny ny feo manga ny mpira marobe, re mirondrona toy ny orkestra maty iainy tokoa, nivoaka avy tamin'izany lapa izany, feno hika mipifaliana. Ary raha mbola nita ilay ony lalina sy ny samboaravoary izy ireo, dia indro nisy olona maro matanjaka nanao fitafiana fotsy madio avy nitsena azy
tamin'ny endrika mirana aok izany. Faly tokoa ilay lehilahy mpivahiny raha nahita izany fa tonga soa tao amin'ilay lampankanto ny andry azy. Ahita ny dada aho izy ary dia adiny ny tanteraka ireo fahoriana be deaibe izay nylalovany tamin'ireo dia lavitra be nodiaviny. Ry mpiaino ajaina, isika kristianina no mpivahiny eto amin'ity loasa feno ranomaso fahoriana ity. Andriamanitra ao an-danitra ao no ilay raintsika, ary izao tontolo izao no tany fivahiny anantsika. Eny, ny fiainana kristianina ny lalatsarotra tsy maintsy izorantsika. Soa anefa fa eo ny fanahy masina, ary eo Jesosy ilay mpitary-dalana azo antoka ao antsika, ka hanoro ny lalana mba hahatongavantsika any amin'ilay lova soa voatahiry ho antsika. Eny, mivadibadika ary mifandimby eo amin'ny fiainantsika ny taona, dia tonga indray ny taona manaraka mifandimby hatrany. Roviana re isika vao tonga ny andapa-soa e! Mety handalo ny ono ny fahafatesana izay mahatahotra isika, kanefa tsy misy atahorana izany. Ny firarianay engane isika rehetra samy ahatoky an'ilay mpitary-dalana azo antoka manome toky atsika, dia Jesosy izany. Engane isika tsirairay avy hanaraka izany diany hitariany antsika izany, ka na inona zavatsarotra midona amintsika ety an-dalana, na inona fahoriana miatra amintsika, dia tsy hijanona isika raha tsy tonga ao amin'ilay lapa-soa an'ilay ray be fitiavana izay nomanino atsika. Tazomy mandrakariva ny teny fikasany nolazainy taminao hoe: aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izano Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho. Isaia 40:20 ny andininy 10. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoavampo fahazamalaina, faritomotrany andro izao. Antoko-pihira, antsa fiompiana, imeritsy atosika. No
awr izay lay onjany fanantenana alasara ny faminanin'ny baiboly alasara ny faminanin'ny baiboly fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio adventista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao miaratsy ny toejavatra amin'ny lafiny rehetra maneran-tany inona no hevitra izy ireny manana olazaina ny amin'izany ve ny baiboly fantatrao ve fa ny baiboly dia milaza mazava meloa ireo toejavatra momba ny fiafaran'izao tontolo izao ary indrindra ny baiboly dia manome toromarika ny amin'ny fomba tokony homanantsika ao amin'izany andro izany omenanao ny valin'ireo fanontaniana ireo ao anatin'ny alasara ny faminanian'ny baiboly manasanao ary hanaraka famelabelarana ratsoatra masina atolotro ny foiben'ny radio adventista iraisan'ny pirenena na ny awr no man'ny kamioatmanina filoha lefitry ny awr ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no olotra izany amin'ny teny malagasy faly mirabanao indray ny mpiaramianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa ao anatin'izao fanalana sarona ny faminanian'ny baiboly izao izay irahanao amin'ny awr na ny feo ny fanantenana mbola mitoy ny fiarahantsika mianatra ireo zavatra nylazain'i Jesosy fa iseho
ary hamantarantsika fa tena efa akaiky ny fiaviana indray eny amin'nyrahony lanitra hamarana tanteraka ny fahotana sy ny tantara ny mahatsiravina teto amin'ity tany ity moa tsy izany ve no faniriana lalina ao anatintsika ao miloha ny dirantsika amin'ny tsipirian'ny lesona izay rahantsika mijery amin'n'tyan'io ity dia izao raha sanatrianao tsy naharaka ny famelabelarana teo aloha dia mbola azonao atao no mijery sy maka an'izany maimaim-poana ao anatin'ireo adresy omenay raha tsy manana fomba hahafana manao an'izany mihitsy moa ianao dia azonao atao koa ny mitondra karta SD aty aminay na amin'ireo solotenanay any amin'ny faritra fa omenanao maimaim-poana izany eny ary izay no ela fa andeha hiditra amin'ny fiaraha-mianatra isika efa niarahantsika nijery akaiky teto izay lazain'ny baiboly mikasika ny famantarana ny fakekezan'ny fiverenan'i Jesosy indray eo amin'ny lafiny ara-pivavahana ara-politika eo amin'ny zavaboary fa andeha ho jerentsika indray ireo famantarana ny lazainy momba ny fiainana ara-piarahamonina manodidina antsika nilaza miloha mantsy ny tompontsika fa hitotongana ny fitondrantena ara-moraly ny fiarahamonina milohan'ny fiheven'ny fanondrony hoy ny voalaza ao Matteo 7:7 fa tahaka ny tamin'ny androny Noa dia ho tahaka an'izany koa ny fiaviany zanak'olona tahaka ny ahoana moa ny zavatra niseho tamin'ny androny Noa izany hoe taloha ny nahatongava ny safodrano tena ny lomano tamin'ny faharatsiana sy ny fantoka tamin'ny tena ny rery ny olona tsy tia halala ninninona afa-tsy izay ny dera tena nitady izay nahafalifaly ny filany arano fotsiny ary nankafy ireo lanonana samihafa mba hazonan'izany ny fikaroana vola ahafana manara-po amin'ny fafinaretana manimba azy sy manimba ny hafa izany ny fantohan'ny fotoanan'izy ireo ary tsy nisy afa-tsy izany no antony hetsika rehetra manosika azy isan'andro isaky nivoaka ny trano ary tsy mba nampiraika azy ireo mihitsy ny zavatra momba an'Andriamanitra ilay namorona azy sy miazona ny fisiny tena tsy nampiraika azy ireo ny zavatra momba an'Andriamanitra tsy nahoany mihitsy ny mahakasika ny fahotana sy ny vahaolana maika izay ilaina momba an'izany ao amin'ny Genesis 4:12 no hitantarana amintsika ny toejavatra niseho tamin'izany fotoana izany ary simba ny tany teo anatren'Andriamanitra sady heny-doza dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany dia hitantsika fa noravan'Andriamanitra tamin'ny safodrano ny tany satria heny-doza izy ka milohany handravan'Andriamanitra ty tany ity hanadiovana ny ty tany ity amin'ny safotrafo dia mandefa hafatra amintsika koa Andriamanitra mampitandrina antsika izy tamin'ny fitondrantenan'ireo olona ireo tamin'ny androny Noa zany no nanehoan'izy ireo fa tsy nisy faniriana hibebaka mihitsy tamin'ny fahotana tao anatin'izy ireo na kely aza dia nanjary mahafo ny olona noho ny fandavana maharitra ny tenin'Andriamanitra ary tena vahiny tamin'ny zava-panahy izy ireo ka rehefa nahita fahagagana tsy takatry ny sainy tahaka n'ireo biby niditra tao anaty samby fiara ohatra dia taitra vetivety fotsiny zalahy fa tsy mba namono sainy hevitra ny andositra ny loza ho avy izany efa fantany anefa niresaka sy nanomana azy ireo mba hiditra ao anaty samby fiara Noa saingy nitapena ny sofiny famantarana nataon'Andriamanitra hanairana azy ireo farany anefa izany toejavatra izany ry namako aoka isika tsy ho donto tsy ho lasa donto tahaka an'ireo olona tamin'ny andro Noa rehefa mahita ireo famantarana miseho ankehitriny izay fambara mazava fa tena antongotra ny farany mahita an'ireny famantarana ireny ve ianao manaitra anao ve izany sa efa lasa fahazarana ny mahita an'izany ka tsy mataitra intsony tahaka an'ireo olona tamin'ny andro Noa tsaroa fa lakilosy be ampiasain'Andriamanitra ireny hanairana anao hanairana antsika rehetra tsy ho variana amin'ity fiainana ratsy mandalo ity fa hitododoa amin'ny tena fiainana izay aritra mandrakizay omeny tompo an'izay rehetra manaiky azy ho mpamonjy ny tenany na dia ireo mpandinika tsotra indrindra amintsika azany dia mahita fa niova miaratsy tanteraka sy aingana ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity ka manasanao hamaky ireo famantarana iseho eo amin'ny toetra ny olona izay efa voalaza miloha ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 4:7 lohatenin'io toko io dia manao hoe ny amin'ny fiemorana any amparany
zany io am'izao fotoan'izao zany ovakitsika fa aoko ho fantatrao izao fa any amparany any dia isy andro mahory inona ny mahatonga an'le andro ho lasa mahory manomboka eo amin'ny 15 ny valiny fa ny olona ho tia tena ho tia vola ho mpandoka tena mpiavonavona miteny ratsy tsy marora isireny tsy misaotra tsy manady izay masina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahonim-po lozabe tsy tiany tsara mpamadika kiriana mpieboebo tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny ireny koa dia halaviro fa isan'ireny izay misokosoko miditra ny an-tranony sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala vesaran'ny fahotana entiny filana maro mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina apetraka aminao ny fanontaniana marina ve fa miseho tokoa ireo voalaza rehetrareo amin'izao fotoan'izao satsia dia inona ny dikan'izany aminao tena ao anatin'ny andro farany isika satria famantarana any amparany any no ilazany ten'Andriamanitra an'ireo fa iseo miariary isan'andro eo anylohantsika ireo toetrareo hatrany amin'ny fiangonana marobe ireo manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa haipokaty ara-panahy fisehoana sy fihetsika manaitra ivelany betsaka fa tsy misy afa-tsy izay ry mpiara-mianatra amiko hisy zavatra hitranga ary tsapany rehetra izany ho avy tsy ho elany tompontsika ary tsara ho antsika ny ho tahaka ny Noa izay nahafantatra ny vanim-potoana ny ainany ka nankatony tenin'Andriamanitra izy sy ny ankonany ary niditra tao amin'ny sambo fiara ara-potoana ka ndrao diso ariana loatra amin'ny fandraisana fanapa-kevitra milaza miloko ny baiboly ny amin'ny tsy fahazonantoka raha toe-karena izay isan'ireo famantarana ny andro farany izao ny fomba anoritany Jakoba n'izany ao amin'ny Jakoba 5:1-7 Jakoba 5:1-7 enareo manan-karena mitomania sy midradradradraha noho ny fahoriana izay efa manjoa anareo ny arenanareo efa simba ny fitafianareo efa lan'ny kalalao ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa harafesina ary ny harafesiny dia ho vavolombelona hiampanganareo sady handany nofonareo tahaka ny afo efa namory arena amin'ny andro farany ianareo rehefa izany dia izao nolazain'ny Apokalipsy 7:17 Apokalipsy 7:17 fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny arena be toy izany aza miantehitra amin'ny arena ry havana aza manao ny arena ho Andriamanitra fa handiso fanantenananao izany raha manaraka vaovao ianao dia hita fa miasa saina ny firenena na ireo matanjaka indrindra aza amin'ny fitotongana ny tsenam-bola miatanteraka eo masotsika isan'andro san'andro ireo famantarana mazava izay lakilosy tsy miato manomana antsika hitsenan'i Jesosy dia mbola misy famantarana iray hafa koa ty izay hanapirofo aminao tsy misy fisalasalana fa tena velona amin'ny andro farany amin'ny tantarany tany tokoa isika inona izany ho ianao tsy inona fa ilay famantarana farany izay lazain'i Jesosy ao Matio 4:20 Matio 4:20 manao hoe hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity dia ho tonga ny farany ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany ny fiazakazaka izany aingana dia aingana dia pirofo mazava fa akaiky ny farany ao Matio 4:20 no ahitantsika ilay teny lazain'i Jesosy teo tena tiako ho andinina io hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany ary anisan'izany zao ezaka fitoriana ny filazantsara amin'ny onjam-peo izao hoy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:19 Apokalipsy 4:19 ary hitako fa endro nisy anjely ray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra inona ny hevitr'ilay hoe anjely manidina teo fovoan'ny lanitra ho hitan'ny olona rehetra izany ary ny hoe manidina dia mandeha aingana izany ary amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny no hitoriana ny afatra izay no mahatonga ny
radio awr na ny radio adventiste raisam-pirenena mampiasa teny pirenena mihoatra ny 30 maneran-tany mba hafana manatratra ny olona arak'izay azo atao amin'ny fiteny ampiasainy andavanandro. Izahay dia afaka mijoro vavolombelona aminao ny fahatanterahany zany aingana dia aingana ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany aingana dia aingana amin'ny fomba mahagaga mihitsy. Tena manatratra an'ireo izay heverintsika tsy ho tratra mihitsy mantsy Andriamanitra ary amin'izao fotoana izao nisehony izany. Ity famelabelarana ity ohatra dia voadika amin'ny teny pirenena marobe ary azony olona enona amin'ny radio sy jerena amin'ny horonan-tsary ao anatin'ny YouTube sy ireo tambajotra sosialy samihafa. Mandeha amin'ny karazan'onjam-peo rehetra misy eto tany izy ity izay sahaza ny sokajin'olona rehetra mihitsy. Amin'ny asako no nahitako voalohany indrindra fa tsy manana rindrina tokoa Andriamanitra rehefa mampita ny afatra tiany ampitaina. Tsy manana sistany izy na fefy, tsy voafetran'izany izy. Hazavaiko aminao ny tiako ambara. Andeha isika ho any amin'ireo nosy any Filipina. Misy vondrona mpikomy mpampiororo izay miafina any atampony tendrombohitra any. Nandritra ny 770 taona no nifehezan'izy ireo zany faritra izany tamin'ny fanaovana ady anaty akata. Miaramila ho an'ny vahoaka vaovao na fantatsika amin'ny fanafoezanteny hoe NPA no iantsondry zareo ny tenany ary fantatry ny fanjakana Filipiana zany. Ireo lehilahy sy vehivavy ireo dia tapa-kevitra ny anongana ny fitondram-panjakana izay foana ny ao anatin'ny lohany. Izay ny tanjony izy ireo. Ary mampalahelo fa efa mihoatra ny efatralina ny olona maty no ady fanaovan'ireo NPA ireo amin'ny tafim-panjakana. Ireo olona mipetraka ao amin'ireo tendrombohitra ireo dia jentilisa hatramin'izay, tena tsy mba mahalala ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Manana fitsipika mifehy azy zareo, 3 ihany ny zanaka azo ny ankonana anankiray ateraka. Raha misy zaza faefatra teraka dia alevimbelona avetrany ilay zaza. Zany kolotsaina izany dia manery ny tovovavy vao 13 taona fotsiny eo anivon'izy ireo hanambady ary afaka mandoha vola hatrany amin'ny 400 pesos vola ny antoerana ny lehilahy anankiray raha te hanakalo vady. Zany hoe eo amin'ny 403 ariary eo fotsiny izany. Ry havana tahaka antsika dia mila an'i Jesosy sy ny famonjeniko anefa ireo olona ireo. 3 taona latsaka teo izay dia nandefa fandarana afatra ara-baiboly avy tamin'ny tanàna morontsiraka iray any antoerana ho any amin'ny tendrombohitra avo indrindra izay honenan'ireto olona ireto ny radio adventista maneran-tany amin'ny alalan'ny onjam-peo izany. Dia nisy tamin'ireo mpikomy NPA ireo no niaino an'io radio kristianina io dia liana tamin'ny zavatra reny. Izay moa no asan'ny fanahy masiny, misintona ny olona mba ho liana amin'ny afatra ny filazantsara. Dia voatohina noho ny tantaran'ny fitiavan'i Jesosy ny fon'izy ireo. Dia nandefa miaramila anankiefatra ny anankiray tamin'ireo mpibaiko ambony indrindra mba hitady ny mpandefa ny fandarany ka hitondra azy ho any amin'ny toby izay misy azy ireo any atendrombohitra any mihitsy. Dia nataon'izy ireo tokoa izany. Nanontany tamin'ilay mpamokatra fandarana ny amin'i Jesosy sy ny Baiboly izy ireo. Tsy ela dia nisy mpampianatra Baiboly nalefa hiaraka amin'reto iraka reto mba hampianatra ireo olona maro tamin'ireo andian-tafika tany anaty ala. Miparitaka any anaty ala ny anivon'ny tendrombohitra any ny tanànan'izy ireo ary misy tanàna mihoatra ny 700 no niaino ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy mahagaga ve zany? Ary vavolombelona nanatry maso ny batisany miaramila mpikomy mahatratra 80 ny ekipan'ny AWR izay naka horonan-tsary tany. Ary tsy zany ihany fa anisany natao batisa koa ny 5 tamin'ireo jeneraly lehibe mpitarika. Ary voafendohana ihany anefa izany. Anjato ny mahery tamin'ireo mpikomy ireo no nanaraka azy ireo nanomboka teo. Dia nametraka ny fihediny ny basy AK47 ary nanakalo izany tamin'ny Baiboly sy ny fiainana vaovao amin'i Kristy ireo mpampiororo ireo. Ary rehefa niova fo tahaka an'izany izy ireo dia maro tamin'izy ireo nianatra asa vaovao tahaka ny fambolena sy ny raharam-barotra taorinan'izany. Nanana tombontsoa ny tarika pakasary teo anivon'ny AWR izay nitarihany namana Camille Otman nanao horonan-tsary maromaro
ny fijoroana vavolombelona izy ireo manokana ary koa namerina ntsehatra indray ny tantaran'izy ireo mba ho tonga horonan-tsary fanadiadiana foy anankiray azonao jerena ao amin'ny tranokala mpifandraisan'ny awr izany awr.org dia hogaga ianao mahita an'izany. zaraiko aminao ny tantarany anankiray tamin'ireo mpikomy ny ovafo ireo. Daniela no anarany, mpibaiko lehibe tao amin'ny mpikomy NPA io ny rainy ary nanatevin-darana ny otafika io ihany koa ny dadatoany sy ny zanadralandrainy. Ny tombo tao anatin'ny fiainana miaramila mpikomy Daniela ary zany ihany no karazam-piainana fantatry Daniela. Teo amin'ny 17 taonany no naminoa ny olona voalohany. Tena mbola kely zany a, tsy ela taorinan'izany dia nomena laram-boninahitra lehibe izy. Zany hoe mbola tao amin'ny fahatany izy no nomena laram-boninahitra lehibe. Natao isan'ireo filoham-panatanteraka ho an'ny mpikomy NPA ray manontolo izy. Dia nanjary tena mpamonin'olona ny kioizana mihitsy Daniela ary nasandratra mba ho lehibe ny mpitifotra olona nanerana ny Filipina. Tsy voaisany tsony ny olona efa nivonoiny satria efa be loatra, hatramina mpanao politika, ny miaramila, ny polisy ary ireo jiolaty eo an-toerana. Arakaraka ny abetsahan'ny olona nivonoiny no nahadontoany io saina io, dia lasa tsy tiany ny ahatsiaro intsony ny endriky ny olona nivonoiny. Indray andro anefa dia nahazo baiko hamony mpitandrina kristianina anankiray izy, pasteur, izay no nasaina ho vonoiny. Dia nalainy ankeriny ilay mpitandrina dia natokany tao anaty ala. Dia niangavy ny talao mba tsy ho vonona nefa ilay mpitandrina. Kanefa na dia nanohina ny fony Daniela aza nahita ny hatsaram-panahy teo mason'ity lehilahy mpitandrina ity, dia ny fahanany ihany ny basiny dia ny tifiriny ho faty. Hatramin'izay dia vitany Daniela avokoa ny iraka famononana saina nataony ary fantany fa ho vitany avokoa izay rehetra hampanaovina azy. Saingy tsy nety adininy Daniela ny endrik'ilay mpitandrina ny vonoany. Nampahory azy ny fahatsiarovana an'izany. Tsy nety nahita fiadanan-tsaina mihitsy izy tahorinan'izay. Reto miaramila mpikomy reto moa dia manana fianakaviana any anivon'ny vahoaka any Filipina any. Ka isaky ny 2 volana dia mahazo alalana izy ireo mba hamangy ny fianakaviany any an-tanàna any. Ka rehefa niditra tao an-trano ny Daniela dia nandre radio nandeha mafy. Teo am-pianona fandarana ara-baiboly kristianina indrindra ny vady aman-janany tamin'izay. Ary fantany fa ny radio adventista manero an-tany io radio io, ilay feo ny fanantenana. Fantany fa ny namany NPA sasany mpiara-mikomy aminy izay niaino an'izany radio zany dia navita nametra pedina mihitsy ary natao batisa. Fa ity ny fotoana voalohany tena niainony an'io radio io. Nandre tantara momba n'ilay mpamonjy be fitiavany Daniela izay nandao ny ondry 7 mba hahafahany mikatsaka ny anankiray izay very. Tena niontana ny fony Daniela rehefa nandrean'izany. Ary tamin'izay fotoana izay dia fantany fa izy ilay ondry anankiray izay very. Tena notohiny fanahy masina tokoa ny fony. Dia nanapa-kevitra nianatra baiboly izy sy ny vadiny ary vita batisa niaraka tamina jeneraly 4 hafa tao amin'ny tafika mpikomy NPA. Ary tsy vitan'izany ireny olona mafana fo tahaka ny Daniela ireny moa amin'izay zavatra ataony dia mafana fo koa rehefa miova fo amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao izy dia manao iraka fizarana ny filazantsarani Jesosy amin'ny andiha tafika NPA hafa izay misy anarivony any anaty ala any tendrombohitra any mba hananana izy ireo fiainana feno fiadanam-po sy fanantenana ny fiainana mandrakizay ihany koa. Tanteraka ny voalaza ao Matteo 4:20 ho toriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity. Ary amin'ny fomba tsy tratry ny saintsika no amin'ny tany Jehovah ny asany. Tsisy asakan'izany, tsy maintsy misy ny manandrana ny manao an'izany, ary tsy ampozinao mihitsy, fa tsisy asakana an'izany anefa. Hinoko fa mahaliananao ny haino tantara hafa
maneho mifandroso ny asan'andriamanitra maneran-tany sa tsy zany dia manasanao indray ary hiaraka amiko aneritreritra ho an'ny Zambia indray aty Afrika zany firenena anankiray any atsimon'ny Afrika io misy fonja anankiray ihany izay tena mafy dia mafy ny fiarovana azy satria natao an'ireo voafonja nahazo sasy farany mafy zany raha vao niditra tao ireo namana pakasary namanay ao amin'ny AWR dia nitazonina ny fitaovana fankatsarina izy ireo nitazonina tao amin'ny efitrano anankiray koa izy rehetra tsy nahafantatra ny amin'ny fitsidian'izy ireo mantsy ny mpiambina ny asa tamin'io fotoana io na dia efa nanana alalana taratasy ara-dalàna azy izy ireo dia nolazaina tamin'izy ireo fa tsy misy mpanao gazety mahazo miditra ny rindry ny tranomaizina naoviana nefa raha vao marika reto miaramila mpiambina ny fonja reto fa avy amin'ny radio adventista maneran-tany reto namany reto izay radio fantatra izy ireo tsara dia navoakan'izy ireo tao amin'ny efitrano izay nitazomana azy nomena azy ireo ny fitaovana Andriamanitra ry havana dia miasa amin'ny fomba izay tsy voasakana mihitsy rehefa manao ny asany ny onjapeo ny feon'ny fanantenana dia tonga hatrany amin'ny efitra lalina indrindra misy ny voafonja faran'izay maditra sy mafisazy indrindra mahatratra hatrany amin'ny 400 mahery eo zany nisan'ny voafonja ao amin'ny toeran'io ary amin'izao fotoana izao dia mihoatra ny 50 no efa vita batisa amin'izy ireo diraina ny tompo azonao an-tsaina ve zany amin'ireo voafonja 50 izay mpigadra mandra-pahafatiny indray dia mihoatra ny 50 amin'izy ireo no efa nandray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenany efa vita batisa ary ny mahafinaritra na dia mbola ny amponja azy izy ireo dia manana fiadanam-po ao amin'i Kristy fiadanam-po izay omeny Jesosy izay mandray azy manana fanantenana ao amin'i Jesosy izy ireo na dia ny komisera jeneralin'ny Zambia aza rehefa niona tamin'ireo ekipany AWR dia nankasitraka noho ny fiovana goavana nentiny ty onjapeo ny feon'ny fanantenana ity tao amin'ny fonja hitanao amin'izany afaka manao an'izany Jesosy ary raha afaka nanao an'izany tamin'ireto voafonja ireto izy dia afaka manao an'izany aminao ihany koa tsy magaga ve Andriamanitra move mahita boky isika na zavatra hafa izay afaka mitondra fiovam-po goavana tahaka an'izany zany no eri ny fanahin'Andriamanitra ekeny ny olona anankiray miasa eo amin'ny fiainany ary afaka miasa eo amin'ny fiainanao koa raha ekenao manatratra an'ireo izay tsy antenaina ho tratra any amin'ny faritra lavitra sy maizina indrindra eto tany Andriamanitra izay ilay mpamonjy tsy manavakavaka na iza na iza toy ilay jiolahy niantona teo amin'ny hazo fijaliana izay inona fa nieritreritra ny amin'ny fiainany sy ny safidy nataony fantany fa sahaza ny eloka nataony zao sazy zao saingy ilay lehilahy teo anilany dia Jesosy zany dia feno fitiavana sy hatsaram-panahy nivavaka ho an'ireo nanameloka azy rehefa nandrian'izany ilay jiolahy dia resy lahatra fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ty lehilahy ty fihetsika tsotra ny nataony tamin'ny fony dia ny mba ho tsaroany Jesosy zay ihany dia nanome toky azy Jesosy fa ho voavonjy ilay jiolahy maty izy kanefa maty tao amin'ny fanantenana ny famonjena azy zany fanantenana izany ihany koa no nozaraina tamin'ireo gadra voaheloka ho faty tao amin'ny fonjany Zambia nandritra n'io fotoana namangina ny fonja tany Zambia io dia nikarakara fitoriana ny filazantsara mitohitohy miaraka amin'ny fiangonana mihoatra ny 70 nanerana ny firenena ny radio adventista maneran-tany ary izay ilay fera-miasa tian'Andriamanitra isy eo amin'ny radio sy ny fiangonana ny arivo tamin'ireo toerandreo dia tao losakary ny vohitra avokoa tsy mbola nisy tahaka an'izany tany aloha loha hevitra mitovy amin'ireo loha hevitra ianarantsika amin'izao fotoana izao mihitsy no noenon'ireo olona ireo ary afaka 3 herinandro monja izay nanaovana famelabelarana mitohitohy dia olona 8 sy 1 alina natao batisa zany no herin'Andriamanitra miasa mitondra ny afatra maneran-tany amin'ny alalan'ny mpanompony mbola misy fahagagana lehibe noho izany nataon'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny toriana ny filazantsara manerana ny Rwanda nahatratratrany amin'ny 8 sy 1 ny olona natao batisa taorianany 3 herinandro monja nanaovana famelabelarana mitohitohy heninao ve zany batisa 8 amby 1 tao anatin'ny indray andro
taorianany famelabelarana mitoy nadritra ny telo herinandro. Ny zavatra hita dia izao, tena nona ny fahamarinana mazava tsy misy amboamboarina avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona. Na inona kolotsainy, na aviaiza na aviaiza izy. Etaeta voajanary eo amin'ny olona ry havana ny filanan'Andriamanitra. Tantara lehibe no nitantaraiko taminareo teo, saingy tadidio. Fa tamin'ireo batisa marobe ireo dia manaraka kaiky ny tsirairay ny isambatan'olona mihitsy Andriamanitra. Hinoko fa tianao an-trano ny mihaino fijoroany vavolombelona vokatry ny herin'Andriamanitra amin'ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany. Dia manasanao indray ary hiaino ny tantarana tovolahy anankiray antsoina hoe Ruben, izay no anarany. Ruben, monina any Argentina. Ruben lehibe tao amina fianakaviana kristianina izy, kanefa moa rehefa afaka nandeha irery izy hanatanteraka ny nofinofo ny tahaka ny tanora rehetra ho tonga mpandraraha mamiratra, dia nampalahelo lasa niala tamin'Andriamanitra. Na tsy voatery ho zany aza. Tsy ela dia tonga teo amin'ny faratampony fandrarana izay tena ny roborobo izy. Dia toa nandeha tsara avokoa ny zavatra rehetra teo am-boalohany. Ny ray andro anefa dia tsy nandeha tamin'ny fiarany manokana izy, fa nanakana fiarabe mpitondra olona, saingy tsy hitan'ilay mpamily izy dia voahitsaka ilay fiarabe. Tsy maty anefa izy fa naratra mafy. Tena torana tanteraka. Rehefa taitra avy tamin'ny fahatorana natao amin'ny toeram-pitsabony izy dia hitany fa tapaka ny taolatongony, simba ny avokavony, ary nisy ratra maro hafa ihany koa nahazo azy nanerana ny vatany. Naharitrela sady nangirifiry ny fahasitranany. Nisy zavatra mahagaga ny tranga nefa, izay tena nanohina ny sainy nandritra an'ireo volana vitsivitsy tena mafy tamin'ireo. Tamin'ny fotoana nampivembena azy tao anatin'ny fahatserovatena sy ny tsy fahatserovatena, fandimidimby teo zany, dia nandre feo nilaza tamin'izy hoe tsy irery ianao fa ho sitrana. Tsy irery ianao fa ho sitrana. Ary nisy singan-javatra izay tsy mbola fantany nanadio azy, dia natsapa famelombelomana indray izy. Taorianany efa-bolana tany amin'ny hopitaly dia nody Ruben, kanefa voatery napetraka tao anatina seza misy kodiarana. Vetivety dia tsapany fa tsy ho afaka anao ny asa izay nahafinaritra azy teo alohantsony izy. Ny tantarainy fa tratra ny fiketrahana ara-tsaina lalina tsy kelikely izy. Dia izao ny zavatra nolazainy: very ny asako, very ny volako, very ny rarahako, ary very koa ny lazako teo amin'ny fiarahamonina nisy ahy. Tahaka ny akorandrika fotsiny azy izy, pokaty, tsy misy ilana azy fa endrika ivelany fotsiny, ary tao anatin'ny famoiza-po tanteraka no nanapahako hevitra fa tsy teo velona intsony ahy. Izay no teny nataony Ruben. Indray andro dia nanapa-kevitra Ruben fa hamarana nyity fiainany feno fahoriany ity amin'ny famonotena. Rehefa nandray antsy hanapaka ny lalandra tamin'ny tanana izy dia nisy radio nandefa fandarana ny tondra famelombelomana ho azy teo akaikiny teo. Tsy tongatonga ho azy zany na sendrasendra, fa Andriamanitra ny mandamina ny toe-javatra amin'ny famonjena ny olona tsirairay. Tsy mbola nisy tahakan'izany mihitsy ho izy, ary tena tsy nampoziny teo amin'ny fiainany. Fa ny tena nahagaga azy dia izao: feo mitovy tamin'ilay henony tany amin'ny toeram-pitsaboana tamin'izy mbola rendremana zany no henony tao, izay nilaza taminy fa tsy irery izy ary ho sitrana. Dia velona indray ilay fanantenana nananany tany amin'ny hopitaly. Dia nampilamina ny sain'indray izany fahatsapana izany, dia nisinda avokoa ny eritreritra monotena tao aminy. Fa ny tena mahaliana ao amin'ny tantarany Ruben dia ity: fomba ny radio moa rehefa hanomboka amin'ny fanokafana radio anankiray eo amin'ny toerana anankiray dia mandefa andrana teknika. Fandarana nalefa izay nanaovana andrana teknika voalohany indrindra nataon'ny iray tamin'ireo radio advantista maneran-tany no reny tao amin'io radio io. Tsy tongatonga ho azy zany fa tena fomba nataon'Andriamanitra aminjena azy mihitsy. Dia nanomboka ny haino an'io radio io izy
isan'andro taorinan'izay nanohina ny fony ny afatra reny ary natsapa faniriana miredareda ahafantatra ny fahamarinana rehetra ao amin'ny ten'andriamanitra Reuben. Sitrana tanteraka Reuben amin'izao fotoana izao ary mafana fo amin'ny fiangonana izy mitarika vondrona mpianatra baiboly isan-kerinandro fa ny tena mahafaly azy dia izy afaka mandeha tongotra tontolo andro zay zavatra ny heveriny fa tsy ho azo ny atao intsony. Ankehitriny izy dia mandeha mizara ny vaovao mahafaly ny famonjena izay noraisiny mivantana tamin'i Jesosy. Hitanao amin'izany fa mandeha mihoatra ny sakana rehetra ny filazantsara amin'ny alalan'ny radio, ny fahita lavitra, ny internet. Mbola tsy resahantsika eto ny vokatra azo avy amin'ny fampielezam-boky izay tena fitaovana ampiasain'Andriamanitra koa ampielezana ny filazantsara maneran-tany. Olona maro no afaka mandray afatra sy fanazavana amin'ny baiboly amin'ny alalan'ny findainy izy ireo maneran-tany, izany hoe amin'ny alalan'ny telefona enti-tanana. Izany indray mantsy izao ny fomba fiasa ampiasain'ny AWR na ny feon'ny fanantenana maneran-tany. Mampiasa ny fomba rehetra azo ampiasain'Andriamanitra anatrarana ny olona any amin'ny tanàna lavitra indrindrany ka hatrany amin'ny tany efitra, any amin'ny trano ny mpanankarena sy any amin'ireny toeram-ponenana manokana ireny, hatrany mifonja sy ireo tanàna vitsim-ponina. Mandroso amin'ny fomba magaga ny fitoriana filazantsara amin'izao andro farana izao. Ary anisan'ny famantarana ny fahakekezan'ny fiavian'i Jesosy izany. Antapitrisany olona voasariky ny fitiavan'i Kristy. Tena miova ny fotoana e. Antapitrisany olona nanapa-kevitra hiala amin'ny fomba fiaina tsy azo antoka eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity, mba hikatsaka tontolo azo ny anterana mandrakizay. Betsaka ny nafoy zavatra maro mba hahafahany mitondra ny filazantsara amin'ireo olona monina ny faritra lavitra. Tena miasa Andriamanitra ary tena tiako izany. Manao zavatra manokana izy, manatanteraka ny faminaniana izay nomeny miloha izy. Eo amin'ny sisin-tanin'ny fanjakan'Andriamanitra isika ry havana. Tena efa akaiky ny fiavian'i Jesosy. Ny famantarana izay nampitandreman'i Jesosy milohantsika ao amin'ny Mateo 4:20 dia miha matetika sy miha mafy hatrany hatrany. Miantso anao Andriamanitra mba ho vonina ho amin'ny fiverenany. Tahaka an'izao ny teny farany nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany talohan'ny iverenany ho any an-danitra. Handao anareo aho nefa tsy ho mandrakizay. Hiverina andray androany. Nefa mialohan'izany dia ho simba tahaka ny lamba rotodrotika ity tany ity. Hifankahala ny firenena samihafa. Ho tonga ny ady, eny fa na dia ny zavaboary aza dia toa tezitra. Hitombo be ny herin'ny horohorontany, hisy aretina mifindra hiparitaka manerana ny tany, ary rehefa manomboka miseho ireo zavatra ireo dia hiorohoro ny akamaroan'ny olona, ho reraka ny fony, saingy tsy tokony ho toy izany ny mpanaradia. Tsy tiako ho tahaka an'izany ianareo. Fa rehefa manomboka miseho izany rehetrarehetra izany, dia izay ny fotoana tokony handrandrahanareo satria manakaiky ny fanavotana anareo. Ry havana, izay miaino an'izao famelabelarana izao, tian'Andriamanitra ho isan'ny zany ianao, ho isan'ireo zanany izay manaiky azy, manolo tena ho azy, ary ho faly hiandry ny fiaviany indray. Hoy Jesosy, indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Tsy misy zavatra ilayntsika mihoatra an'izany amin'izao andro feno faharatsiana manerana ny fahatra rehetra izao. Tsaro fatiany ianao, tianao mihoatra lavitra noho ny fitiavanao ny tenanao izy, ary manao izay hahatonga anao vonona hiditra amin'ny tena fiainana, izay mandrakizay fa tsy mandalo sy maloto oatra ny eto amin'ity tany ity. Zavatra tokana no irian'i Jesosy aminao anio. Maniry anao hametraka manontolo ny fiainanao ampinoana amin'izy, ary roso amin'ny fifandraisana akaiky aminy. Satria izany ihany no hiantoka ny fitahiana ho anao, na eto amin'ity fiainana ity, na amin'ny fiainana ho avy mandrakizay. Ny fiverenan'i Jesosy fanondroany dia resaka fionany aminao tsirairay manokana ry namako, fionany amintsika tsirairay mihitsy. Move mba tianolotra ny fonao azy ianao amin'izao fotoana izao. Azonao atao ny miteny tahaka an'izao amin'ny mangina amin'ny finoana. Jesosy io, hitako ireo famantarana ny fotoana. Mazava fa ho avy tsy ho ela ianao, ary te ho vonina ao amin'izany fiavianao izany. Izao ankehitriny izao minitra izao, eo amin'ny solosainao eo angamba, na eo amin'ny findainao eo ampototry ny radio eo, na amin'ny alalan'ny
tabletinao zay fomba rehetra ahafahanao miaino zao famelabelarana izao dia manasanao hampahafantatra anay ny fanapa-kevitrao satria tiana hoentina mbavaka izany. Aza manafa tsy zaran'izany amin'ny hafa izay ho tehirizinay ambavaka ny fanapa-kevitrao fa dia soraty fotsiny amin'ny SMS na amin'ireo roy homenanao eto ambany ny fanirianao. Andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka isika melohany isa ratsika. Rainay izay ny an-danitro, raha mijery ireo fahampitehana eo amin'izao tontolo izao ankehitriny izahay dia misaotra anao noho ny fampitandremanao anay miloha fa iseho ireny zavatra ireny. Nomenao toky izay fa ianao no mifeny toe-javatra raiso ny fonay raha sitrakao ary ampio izay ho vonina ho amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela amin'ny anarany sarobidino anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia izao aza misalasala manoratra ty aminay raha misy fanontaniana na fanamariana dia mbola manasanao hatrany izahay mba hiditra amin'ny fianarana baiboly maimaim-poana amin'ny alalan'ireo roy na adresy omena ianao. awr.org na feo fanantenana.org. Ny page Facebook kosa feo fanantenana, mitambatra ny fanoratra azy. Misaotra andrinanao niaraka taminay teto dia manantena ny mbola ho tafahoana aminao indray amin'ny loha hevitra manaraka izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fampitandremana. Ny fampitandremana izay ianarantsika ny afatry ny anjely telo izay mirakitra antso sy fampitandremana goavana alefan'Andriamanitra ho antsika tsirairay. Mino afa tsy handiso fotoana amin'izany fiarah-mianatra manokana izany ianao. Dia mbola mamerina fisaorana tompoko amin'ny nanarahanao ny alasaro ny faminaniany baiboly niaraka tamin'ny feo ny fanantenana. Fidio ny lalàn'Andriamanitra fa izany no azo antoka indrindra. Manao mandra-piona vetivety ny namanao Eliandre Antanso. Kristi
matahotra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. Tarika hanitry Kristy. Zay lay onjany fanantenana. Madivangina ny feo zay renao atramin'izao aniwararao ty ekeo Kristy zay nisoloana Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.